Manonona ny shalom amintsika rehetra sy ny fahasoavan'ny Kristy Jesosy. Sendra mambandalo eto amin'ity Exodosy toko 12:7 ity ny masoko ny amin'ny lalan'ny Paska dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Kristy Jesosy hoe tsy misy olona, tsy isy olona hafa firenena mahazo mihinana an'izany Paska izany. Izay zany no lalan'ny Mosesy araka ity Exodosy toko 12:7 ity sady lalàn'Andriamanitra tsy toho na ampitandremana ny zanak'Israely. Dia mipetraka ny fanontaniana izay apetrako amintsika rehetra ihany koa hoe raha ohatra hoe Etiopiana zany na hoe Malagasy na hoe Sinoa na Frantsay na Alemaina, firenena isan-karazany avy ivelan'ny maha Hebreo, satria firenena ny resaka eto. Averiko tsara araka ity Exodosy toko 12:7 ity, firenena no resaka eto lalàn'ny Paska dia manara-dalàna ve amin'izay sa mandika lalàna mipirave an'ilay lalàn'ny Paska. Be da be mihitsy mantsy ny karazam-pivavahana sy karazana antokom-pinoana ivelan'ny firenena Hebreo mipirave an'izay lalàna izay. Mihinana n'ilay Paska izy manao pratika ny fihinanana n'ilay Paska izy, ny fitandremana ny lalàn'ny Paska izy amin'ny maha hafa firenena azy. Zay ilay réflexion kely apetako amintsika sy tokony ho valitsika any am-pontsika tsiraray avy any. Raha soatsika rehetra tianao Jesosy.